Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Ndray andro raha andeha hianatra any amin'ny oniversite lavitra ireo ray aman-dreny ny tovolahy iray dia nahazo fanomezana avy tamin'ireo ray aman-dreniny. Tsy no izany fa ny baiboly, ary dia nolazain'ireo ray aman-dreniny tamin'ity zanany lahy fa io fanomezana io izay natolotra azy dia hanavitra azy indray androany satria mitahiry zava-dehibe tokoa izany baiboly izany. Fotoana fohy taty aoriana dia nandefa taratasy tany amin'ireo ray aman-dreny ilay tovolahy mba handefasan'izy ireo vola ho azy. Hovalin'izany fangatahana izany anefa dia izao no nataon'ireo ray aman-dreny hoe mamaky baiboly, ary dia notanisain'ireo ray aman-dreny manokana mihitsy ireo toko sy andiny no vakiany amin'izany. Ny pejin'ny boky moa dia natao manokana mba hanamora ny famakian'ireo mpamaky izany boky izany, fa ny baiboly kosa dia misy ireo toko sy andininy hanamora ny fijerena azy. Indrisy anefa fa ny fonon'ilay baiboly fotsiny no nijeren'ilay tovolahy. Rehefa izany dia namaly an'ireo ray aman-dreniny izy ka nilaza tamin'izy ireo fa tsy dia ilainy izany mihoatra noho ny vola. Kanefa dia nitovy hatrany ny valiteny nomen'ireo ray aman-dreniny azy, ary dia nandefa fangataham-bola hatrany ilay tovolahy, kanefa dia mitovy hatrany koa ny valiteny nomen'ny ray aman-dreniny. Rehefa tonga ny fotoam-pialan-tsasatra dia notany hatrany'ireo ray aman-dreny ilay tovolahy, ka nitantara ny fahasahiranany sy ny tsy fanomezana vola azy, ary dia somary nanome tsiny ny ray aman-dreniny. Ireo ray aman-dreniny ihany koa dia nanome tsiny ilay zanany lahy, satria fantatra izy ireo fa tsy mbola nanokatra n'ilay baiboly mihitsy ity zanany hatr'izay nandaozany ray aman-dreniny tany amin'ny oniversite, na dia fotoana kely monja aza, satria ireto ray aman-dreniny reto dia nanisy vola sy taratasim-bola na saiko isika isak'ireo toko sy andininy izay nitany sain'izy ireo mba ho jeren'ilay zanany rehefa nangataka vola tamin'izy. Endry mpiaino namako, raha ireny baiboly hitantsika rehetra ireny, angamba mety tsy ahitanao vola na saika ao anatiny, kanefa ity baiboly izay nomen'izy mivady ho anjanany ity dia nisy vola sy taratasim-bola tao anatiny, ary azo lazaina aza fa feno mihitsy ny ankabeazana izany takelaka izany. Kanefa na dia misy na tsy misy vola azy izany baiboly izany dia mitahiry harem-be vava mihoatra noho ny vola be, mihoatra noho izay mety ho eritreretintsika azy. Kanefa indrisy raha ampitahina amin'isan'ny olona manana azy ny baiboly dia betsaka ireo izay tsy mamaky izany akory. Nen'ny sasany azy ataony haingotrano fotsiny, ary ny sasany dia mangataka andro lava izy ireo amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Ny fametrahana izany boky izany etseroa, ny fanaovana azy ho toy ny haingotrano fotsiny ihany ary ny tsy famakiana azy dia toy ny hoe tsy famelantsika ny tenantsika ahazo tombontsoa sy hamantatra ny lakilehan'ny fahasambarana sy ny loharanon'aina marina ary ny fiainana mandrakizay izay miandry antsika. Tsy afaka ahazo ireo harena miafina izay nomen'Andriamanitra antsika ireo anefa isika raha tsy mamaky izany baiboly izany. Harena be tokoa ny voatahiry ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, mampiseho ny tena tombam-bidiny izany, mihoatra noho ny vola sy ny volamena ary ny vatosoa izay iverintsika ho sarobidy indrindra azy izy io. Ahoana hoy ny tenin'Andriamanitra? Aza miary harena ho anareo ety izay misy kalalao sy arafesina manimba, sady misy mpangalatra manano trano sy mangalatra, fa miary harena ho anareo ny an-danitra izay tsy misy kalalao na arafesina manimba, sady tsy misy mpangalatra manano trano na mangalatra. Fa izay toeran'ny harenao dia ho any koa ny fonao. Matio 4:9
andininy 720 ka hatramin'ny faraika amby 20. Manana si azunao sakanana falamba mena no miondranao fanyondani trany anye misy harena ambony naorianao na manana si azunao sakanana falapavulame hena no miondranao azamitaire twinsu ofenu pandruba pikumi animiti fukeliti faleu kusa aminisisa tehirizunyanzarana asiuraki chawanya paradisa sinzuvini huavina darka harlanto antanyanye si maintsy misy nyankaso misy dahalo feno malaso misy hatrany ny panasoaso fa any andany trany anye zay mbola tsy tany maso reo olombovonjy no hanao matso fa madiwampu tena mangatsoatso aza manurine twintsuni sitanindrazana weti rafetulai trano any ambony tanany vantana nari fa any no tena sahaza fa haulanao anao yanao yuna panuta beasa bulatini reta ditiu itu antanyanye misiandro si halina fona mitain na lava milunzini tava manai ni ampitsu zai meti tranga fanyondani tranyanye simba misimati maswandru se solwa nazava tempuli tsiurava famira pira tananu hollalonda vazami fikite twitsuni fandriwani uni twiranao ni entanao ahurundi ni famarinani katsao se sosi panzakano atuni ni tapakilawa minyao simisi makani ratsa minyalalani yanawani malalani Ilay feony fanantenana. Atolotry ny feony fanantenana ho anao. Tsara ho fantatra.
ny fiainako sy ny lalàna. Ny fiainako sy ny lalàna. Manolotra ny arahaba ombam-piraritsoa ho an'ny mpiaino tsy ankanavaka izay mandre ny AWR feo amin'ny fanantenana amin'izao ora izao. Manasanao ary hiaino sy hanovosoa amin'ny fandaharana. Noresahana teto amin'ny fandaharana araka ny antotanisana vokan'ny OMS fa ny 5.3 isanjaton'ny vehivavy maneran-tany dia hiaran'ny risetra na ara-batana izany na eo amin'ny resaka firaisana ara-nofo. Anio isika dia hiresaka bebe kokoa ny risetra eo amin'ny lafiny firaisana ara-nofo. Tsy ampiandry elanao ary izahay fa andeha homena ny vahin'ny fandaharana miaraka amin'ny namana rila avy hatrany ny fitenenana. Miarabantsika rehetra manaraka ny fandaharana tsara ho fantatra dia miarabanao ihany koa raha matora velson mbola tiana. Tsara ny mampatsiahanao mpiaino fa ny vahintsika dia mpisolo vava ao amin'ny ho lafitry ny mpisolo vava eto Madagasikara. Mankasitraka indrindra tompoko nanaiky ho vahin'ny fandaharana tsara ho fantatra. Mbola faly miaraba ny mpiaino ny AWR indray androany. Ya, inona no azo ambara raha matoa mpisolo vava mahakasika ny herisetra eo amin'ny firaisana ara-nofo izay zava-misy tokony ampahafantarina ny besin'ny maro. Ny herisetra mikasika ny firaisana ara-nofo izany hoe violence sexuelle zany. Io mety miatra io na amin'ny vehivavy io na amin'ny ankizy. Misy ilay atao hoe inceste na hoe fifiterana. Ny atao hoe fifiterana io indray dia fanolanana firaisana ara-nofo atao amin'ny olona fianakavianao ihany zany. Zany hoe mety zanakao io, mety anabavinao io, mety zanadralahy, mety zanakanabavy. Fa rehefa ohatra zany misy roam-pihavanana fotsiny dia efa misy ny atao hoe fifiterana. Anisan'ny herisetra ihany koa zany izay zavatra izay. Tena zava-misy eo amin'ny fiarahamonina tokoa izay noresahanao izay. Mbola misy herisetra hafa ihany koa ve ankoatran'izay eo amin'ity resaka firaisana ara-nofo ity? Misy koa ny ataontsika hoe harcèlement de rue na harcèlement sexuel zany. Ny harcèlement sexuel indray iny anivon'ny toeram-piasana. Izy io dia ohatra hoe tsy haiko tsara zany ny fandikana azy amin'ny teny gasy fa fanazavana azy fotsiny hoe any am-piasana zany misy vehivavy mangataka fisondrotan-karama izy na mangataka hoe mba hasondrotra amin'ilay toerana misy azy izy dia ilay olona eo amboniny izay afaka manome ny fisondrotan-karama io na ilay toerana ambony kokoa dia manao chantage miteny hoe meko an'io fisondrotana io ianao raha manaiky manao firaisana ara-nofo miaraka amiko. Izany hoe misy condition zany ilay fanomezana n'ilay fisondrotana karama na fisondrotana amin'ny toerana ao amin'ny fiasana. Azo lazaina hoe fanararaotam-pahefana zany ilay izy fa misy lafiny ara-seksoaly ara-nofo zany ilay tambony dia diavin'ilay olona manararoatra n'ilay fahefany. Dia ny harcèlement de rue indray reny karazana fandrabirabiana kôtikôty ozy ny filazan'ny tanora. Ohatra hoe ny andalana eny ianao dia tonga dia kitikitihan'ilay lehilahy tampoka ianao, safony tampoka amin'ny faribatanao ohatra. Efa anisan'ny herisetra zany satria tsy misy faneken'ilay olona an'ilay fikitihana zany. Ohatra hoe any amin'ny toeram-piasana koa misy manao an'izay fihetsika tsy ara-dalàna izay hoe mikitikitika zany. Fantatry ny maro tsara zany izao indrindra ny tovolahy fa herisetra ny fikasiana ny faribatan'ny tovovavy raha tsy nazahoana lalana. Inona ihany koa ny herisetra mitranga eo anivon'ny fiarahamonina izay tsy dia fantatry ny be sy ny maro raha matoa mpisolo vava. Misy ihany koa ny karazana herisetra tsy dia fantatra loatra. Tsy dia mahazatra antsika zany ny miaino azy nefa misy tokoa eto amin'ny fiarahamonina malagasy.
anatin'izany a fanambadiana amboarina, fanambadiana tery, fanambadiana loloatra. Ina moa le fanambadiana loloatra? Fanambadiana loloatra dia le zaza tsy ampitaona, izany hoe zaza latsaky ny 20 taona izay tereny ny havany ny ray aman-dreniny anao an'izay fanambadiana izay. Resaka fomba io zany, fomban-drazana any amin'ny toerana ambanivohitra angamba ny tena mbola ahitana azy zany amin'izao. Eny na ety andrenivohitra raha mety mbola misy ihany fa mahalana kokoa. Manaraka izany koa ny fitrandrahana amin'ny alalan'ny firaisana ranofo, izany hoe fivarotana vehivavy, fivarotan-janaka, fivarotana vady, izany hoe lehilahy zany mahazo vola amin'ny alalan'ny fivarotan-tenan'ilay vehivavy. Proxénétisme no dikany amin'ny teny frantsay. Eo ihany koa ny fomban-drazana manimba. Tsy dia misy, ohatrany mbola tsy naheno aloha eto Madagasikara misy an'ilay izy, fa amin'ny firenena hafa manodidina no tena misy azy, ny atao hoe mutilation génitale, izany hoe fanapahana ny taovam-pananan'ilay vehivavy, izany hoe excision. Izany koa dia anisan'ny herisetra miatra amin'ny vehivavy sy ny ankizy vavy. Efa voalazantsika teo moa ny fanambadiana tery sy ny fanambadiana loloatra. Dia misy ihany koa ny herisetra miatra amin'ny vehivavy sy ny ankizy izay mety tsy fantatritsika mihitsy. Eny e, mety misy mahalala ihany fa kavitsiana dia ny famonoana mahafaty vehivavy na ny atao hoe crime d'honneur. Izany hoe vehivavy izay nanala baraka amin'ny fianakaviany no tena hiaran'io. Ohatra hoe vehivavy tsy nanaiky an'ilay fanambadiana amboarina izy ohatra, dia lehilahy ao an-tokantrano izany mamono azy io faty mihitsy satria nanala baraka. Nanotohana ny voninahitra ilay fianakaviana izany izy dia hiaran'io crime d'honneur io, ilay famonoana mahafaty io. Dia misy ihany koa famonoana zazavavy kely, ohatran'ny tany amin'ny Chine ireny izao misy fotoana hoe tsy mahazo miteraka fa tsy anankiray satria be loatra ilay olona ao amin'ilay firenena izany, dia alaon'ilay ray aman-dreny mahazo zanakalahy, dia rehefa vavy ilay zazakely dia tonga dia vonoina. Dia izany ilay hoe famonoana miatra amin'ny zazavavy kely. Ya, tsy resaka firaisana ranofo ty raha matoa mbola tiana, kanefa manitikitika. Manao ahoana ny teny mahery na fanambadiana sy ny ohatran'izany? Azo atao hoe herisetra ara-tsaina na ara-pihetsepo. Ohatra hoe manao teny mahery arak'ilay voalaza teo aloha, miteny ratsy, manambany, manabatibaty lava izany, dia iny miteraka vokany eo amin'ilay olona hiarany foana, izany hoe lasa simba ny maha olona azy. Eny ary, amaraparana ny resadresaka tsika, raha misy vehivavy na ankizy vavy izay hiaran'ny herisetra, inona no tokony ho ataony? Ny zavatra azony atao aloha, misy sehatra fiainoana eny anivon'ny fiarahamonina eny mikarakara manokana momba n'ireny vehivavy hiaran'ny herisetra ireny. Misy ihany koa ny toerana izay fandraisana ny fitarainana. Afaka mandeha tonga ianao dia manantona eny anivon'ny polisy na eny amin'ny gendarme mametraka fitarainana. Dia azadino ny mitondra vavolombelona ohatra na mitondra pirofo, ahafahanao izany manamafy fa tena niaran'ilay herisetra tokoa ianao. Dia averiko kely ilay resakitsika tany aloha momba ny herisetrasetraketraka izany, hoe ilaina foana ny pirofo ao anatin'izany ny resaka certificat médical. Dia ny dokotera no manoratra ao anatin'ilay certificat médical izany hoe inona ilay zavatra niatra taminao, inona ny vokatra ilay herisetra niatra taminao. Dia iny ireny taratasy ireny no entinao makany amin'ny toerana izay ametrahanao an'ilay fitarainana izany, ilay fitoriana. Izay ngamba no zavatra azo atao, fa ny makany amin'ny fokotany sy ny firaisana iny azo atao foana. Misy ohatran'ny hoe izay mihitsy ny fomba n'leo amin'ilay commune anankiray hoe ampandalovina ary amin'ny fokotany sy ny commune aloha makany amin'ny gendarme, fa azo atao tsara mihitsy tonga dia manantona mivantana any anivon'ny polisy. Misy ny atao hoe police des mœurs et des mineurs moa, tonga dia manantona mivantana any ianao, fa tsy voatery hoe andeha amin'izay antanatohatra izay foana izany hoe fokotany, firaisana sy ny sisa. Izay no azo atao.
mankasitraka raha matopo solovava. araka ny fanadiadinana voaka ny firenena mikambana misahana ny vehivavy any amin'ny faritry Moyen-Orient sy Afrika Avaratra iny ny 70 ka hatramin'ny 80% ny vehivavy ihany dia efa niaran'ilay herisetra eny an-dalana na harcèlement sexuel dans la rue. Raha fantarina ihany koa ilay fomba manimba fanapahana ny taovam-pananan'ny vehivavy izay herisetra dia fantatra fa mihoatra ny 100 tapitrisa ny vehivavy sy ny ankizivavy eo amin'ny 15 taonany ka hatramin'ny 17 taonany no hiaran'izany any amin'ireo firenena 130 izay tena mampiatra izany fomba izany. Ny atsasak'ireo firenena 130 ireo dia hita any amin'ny faritra Afrika andrefana avokoa. Ny fanadiadiana farany ho fantarintsika androany dia eo amin'ilay fanambadiana loloatra izay indresahana teo fa herisetra ihany koa. Ny taona 2012 dia vehivavy ray amin'ny 5 maneran-tany eo amin'ny salataona 20 ka hatramin'ny 420 taona eo no fantatra fa nanambady aloha ny 17 taonany avokoa. Tato anatin'ny 10 taona izay dia hita fa niakatra be tokoa ny antontanisan'ny ankizy nanambady. Raha izany rehetra izany no enoina dia tsapa fa mirongatra ny herisetra. Efa fantatsika ireo karazana herisetra, andao isika hiezaka hampiaina izany, samy mandray andraikitra amin'ny tenany sy ny ankonany ary amin'ny mpiarabelona aminy. Hoy indrindra ny Efesianina 5:5-10 izay voarakitra ny tenin'Andriamanitra manao hoe: koa tandremo tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry. Ny rariana dia mba hanampahendrena isika andray izany fandaharana tsara ho fantatra izany. Isaorana indrindra ny mpisolo vava Raveloson mbola tiana nanampy atsika hiady amin'ny herisetra. Isaorana ihany koa ianao nanaraka ny fandaharana tsara ho fantatra. Raha misy fanontaniana na fanazavana tianao azo dia azonao atao ny miantso ny laharana 034 12 866 71 034 12 866 71. Zoanitra sy Rila no ny farimpona na totosan'ny fandaharana tsara ho fantatra, mametraka mandra-tafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Tarika, feo ny Kalvari. 1 Tarika,
AWR Téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70 Uave ilayano Ty andrelay feo itsony Va ho tapetrany fetra Zay ho anjarany rehetra Va ho levonany tany Tsy ny ho teo aminy Izao no tsarindrindra Anatonanao ny tompo Fantomotra ny andro Iverenany indray Akireo zanakato Maudy any aminy Marina ve La feritombo miantso Mody arelay nani Izawani Kambulati Umiverena mudi Ubarena ve La feritu pumiansu Mudi arelanane Izawani Kambulati Umiverena mudi Izawani Kambulati Umiverena mudi Izawani Kambulati AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena ampifaliana indray no azahoanay mandinika ny soratra masina miaraka aminao anio eto amin'ny radio AWR ny anolotra izany moa dia ny tenanay Yolande Ratsiromanana. Anisan'ny fanontaniana manitidika ny sain'ny olona maro dia ny hoe atao ahoana ny firesaka amin'Andriamanitra. Tsy hitany maso izy, tsy azo tsapahy tanana ary tsy fantatra izay bikabikany na manahoana na manahoana nefa dia hivavahan'ny olona. Raha ny tsy fahitanan'Andriamanitra mivantana angamba dia tsy tokony olana. Hatrany ambanivohitra dia efa be deaibe ny mampiasa finday ary raha malala fa rehefa miantso atarby ianao na mampiasa finday dia tsy hitanao mivantana ny olona resahanao kanefa dia maheno ny feonao izy. Toy izany ihany koa ny miresaka amin'Andriamanitra, na dia tsy hita maso azy izy dia maheno ny feon'izay miresaka aminy ary mahita izay atao rehetra. Ny Ntaolo malagasy dia efa natakatra izany raha miteny hoe aza ny loha mangina no jerena fa Andriamanitra ao tapon'ny loha. Ary ny Baiboly dia manambara hoe fa ny mason'Andriamanitra dia mijery ny alehan'ny olona ary mahita ny diany rehetra izy. Ao amin'ny Joba 4:7-8 misy izany. Joba 4:7-8.
hitan'andriamanitra avokoa izay rehetra tao. Tsy misy miafina aminy ny momba ahy, ny momba anao, ary tsy tokony hisalasala izany ny olona hiresaka aminy. Fa manahoana moa ny toetoetra n'Andriamanitra? Ilaina ny mahafantatra ny toetra ny olona iray mba azahoana mifandray tsara aminy. Mino aho fa alinanao ny hamantatra ny toetra n'Andriamanitra. Voalohany, Andriamanitra dia fitiavana. Voalaza ao amin'ny Jaona voalohany, 4:9 izany. Ary ao amin'ny Jaona voalohany 4:7 dia izao ny voalaza. Ry malala, aoka hifankatia isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana. Tsy misy tokony hampiahotra anao anatiny an'Andriamanitra. Iresaka aminy satria fitiavana izy. Davida raha nivavaka dia nanao hoe: fa ianao tompo dia Andriamanitra mamindra fo sy miantra, mahari-po sy be famindrapo sy fahamarinana. Ao amin'ny Salamo 8:5. Koa misy toy izany indray ve? Ao amin'ny boky famaranana ny Baiboly dia miverina matetika ny hoe Andriamanitra tsy toa. Ohatra, ao amin'ny Apokalipsy 2:17, Apokalipsy 2:17 dia izao ny voalaza: misaotra anao izahay tompo, Andriamanitra tsy toa, ilay ankehitriny sy taloha, satria nasehonao ny herinao lehibe ka efa manjaka ianao. Andriamanitra dia mahery, tsy miova omaly, anio ary mandrakizay. Azo antoka ny heriny, fa izy no tsy toa, farantampony tsy misy toa azy. Koa izay miaraka aminy dia mahery sy mandresy toa azy. Ka inona no misakanay, misakana anao tsy anatona, iresaka aminy. Salamo 2:4. Miai no mitarain'Andriamanitra. Izao ny voasoratra: fa tsy manao tsinotsinona na marikoriky ny fahoriany ora izy, ary tsy mba manafina ny tavany aminy, fa raha mitaraina aminy ireny dia miaino izy. Miaino ny ory Andriamanitra. Salamo 7:7. Fa miaino ny malahelo Jehova, ary ny olona mifatotra tsy mba mavony. Jaona 5:7. Fantatsika fa Andriamanitra tsy miaino ny mpanota, fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no henony. Ary amafisy ny mpaminany Isaia zany, ao amin'ny Isaia 7:1-2. Isaia 7:1-2. Indro ny tanan'i Jehova tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalondalovana fa mahare. Fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy miaino izy. Tokony olona madio, voavela heloka, tsy misy ota no miresaka amin'Andriamanitra. Koa noho izany, raha iteresaka amin'Andriamanitra ianao, te hivavaka aminy ianao, dia andeha andray modely amin'ny vavaka nampianarin'i Jesosy. Io vavaka nampianarin'i Jesosy na hoe vavaka nampianarin'ny Tompo io, izay malaza tokoa, dia voasoratra ao amin'ny Matio 5:9-7. Matio 5:9 ka manomboka amin'ny 7. Toy izao izany vavaka izany: Rainay izay any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Omeo anay anio izay hanina saza ho anay, ary mamela ny lokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Miresaka amin'Andriamanitra tahaka ny zanaka miresaka amin'ny ray. Izay ilay vavaka nampianarin'ny Tompo. Manaiky ny sitrapony satria izy mahalala izay mahasoa tahaka ny zanaka mankatory aman-dreny. Mangataka koa izay sahazany io, tsy antsika ny apitso. Mangataka koa famelan-keloka, ary izany famelan izany dia midika fa efa namela ireo izay nisy olana koa ny tena. Tsy manao lolopo izany. Tsara koa ny manamarika fa misy fomba roa azo atao raha miresaka amin'Andriamanitra. Ao Matio 5:9 ihany ka 9:9 dia izao ny voalaza: fa ianao kosa raha mivavaka
dia midiro amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrina ny varavarana dia mivavah ny rainao izay ao mangingina, ary ny rainao izay ao mangingina no amaly ianao. Fomba fivavahana anakay ity voalaza ity, ao mangingina izay hainao sy Andriamanitra hery no mahalala izany. Ohatra, mivavaka momba ny fiainana manokana, ny adi-tsaina, ny fikasana manokana, ny fanirina samirery, ao amin'ny mangingina io. Kanefa Jesosy ihany koa dia niteny ao Matthieu 7:20, Matthieu 7:20 manao hoe: fa na aiza na aiza no iangonany roa na telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Misy koa zany resaka na vavaka atao amin'Andriamanitra ampahabe maso, izay iarahan'ny olona vitsivitsy na koa iarahan'ny fiangonana manao. Toy ny vavaka ho an'ny asan'ny fiangonana, vavaka momba ny tanora, ny fandaminana asa isan-karazany. Samy manana ny maha-izy azy ireo vavaka ireo, ary samy mahasoa sy ilaina arakaraka ny zava-misy. Raha fitinina azy izay voalaza teto dia izao no azam-boara. Na tsy hita maso azy Andriamanitra dia mahita antsika izy ary azo resahana tsara. Be fitiavana sy be famondrapo Andriamanitra ary mandray izay rehetra manatona azy. Isika olombelona hatramin'ny fakely dia ampianarina fahalalam-pomba, miarahaba, misaotra, manao azafady na miala tsiny, izay vao miresaka. Toy izany koa ny firesahana amin'Andriamanitra izay atao koa hoe mivavaka. Ary farany, hoy Jesosy eo amin'ny Jaona 4:13. Jaona 4:13 manao hoe: na inona no angatahinareo amin'ny anarako dia ataoko izany. Koa ho fampiarana amin'ny vatana izany dia andeha hiara miresaka amin'Andriamanitra isika. Rainay izay ny an-danitra, misaotra anao izahay fa mbola samy velonay ary afaka niain'ny teninao androany. Mifona aminao izahay amin'ny ratsy rehetra izay vitanay ary mamela anay. Mangataka aminao izahay mba hatonga anay hifandray aminao mandrakariva ary hitondra voka-tsoa amin'ny fiainanay izany. Misaotra raha io ary amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Mametraka veloma mandra-piresaka indray niaraka taminao androany Yolande Vatsoromana. Feon'ny Anjomara Mahajanga.
misaotry ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampanateny malagasy isan'andro amin'ny alalan'ny youtube awr mlg izay lay onjany fanantenana fianakaviana fonony fiarahamonina faly miarabantsika isatokantrano indray amin'ny ity anio ity ao anatin'ity fandarana natokana ho an'ny fianakaviana ity ao dada ao neny zoky zandry ho antsika rehetra ity fandarana ity tafaraka aminao eto indray ny namanao Elion Andrimitanjo. Araka ny fahandroesantsika dia miara-mianatra isika eto, tsy mpampianatra izay, tsy mpianatra ianareo, fa ireo fanandramana, ireo fahalalana avy amintsika ihany no aravina dia zaraina amintsika rehetra mba hasoany rehetra izany. Ny ampiavaka antsika tsirairay dia ny fiezahantsika mampiatra an'izany eo ambany fitahin'Andriamanitra rehefa tsy mahomby aza kivy, aza mifanakivy, aza mifanapepo fa mifampahery. Andriamanitra dia vonona ny hamelany elontsika na impiry anatin'ny ray andro maika fa isika fa ny mifampahery, mifanoro-hevitra, mifanohana, manome modely, izay no asain'Andriamanitra ataontsika. Ka aza-kivy zany mety tsy mahomby androany, rapitsondray manezaka dia hatrany hatrany faran'io mety foana. Amin'ity anio ity isika dia resaka mahakasika ny fianarana momba ny fifaneraserana eo amin'ny mpivady no resantsika izay mifindrany amin'ny ankizy. Io fomba fitenitsika io fomba fifandraisantsika io na ny expression faciale fotsiny aza, zany hoe le fanehoantsika hevitra amin'ny alalan'ny endrika na fanehoana izay ao anatin'ny fotsika amin'ny alalan'ny fihetsika ny tarentsika dia fianarana ho an'ny zanaka. Mampalahelo moa dia mbola lovain'ny zanaka reny dia mifindra ka raha tsy tapahana izay fiodikodinana zavatra tsy mety miverimberina izay dia ifandovana mitaranaka maro ny zavatra tsy mety natao teo anivon'ny tokantrano. Raha miresaka ny amin'ny hoe fianarana ny fomba fifaneraserana itsika dia zavatra efa resantsika teto efa ela izany. Anisan'izany ohatra ny fianarana miato-kely vao mamaly rehefa misy fifanankalozan-kevitra, indrindra moa ka resaka mahatezitra manafitohina na fihetsika manafitohina no alefa ny hafa aminao ary ny vadinao ny voalohany amin'izany. Mila mianatra miato-kely, izay lefa ny anarantsika dia mieritreritra tsara hoe tokony ho avaliko eo avy hatrany ve zany, na koa hoe inona no tokony ho avaliko eo an'izany raha ho avaliko eo avy hatrany. Izay zavatra izay zany raha haitsika izay fotsiny dia handamina zavatra be dehibe, handravina zavatra be dehibe. Ny anarantsika teto koa no hoe aza malaky mandray fanapa-kevitra na maneho fihetsika na mamaly resaka
ao anatin'ny fotoana mahatezitra mafy anao na ao anatin'ny fotoana mampalahelo mafy anao na mahareraka mafy anao tsy ampitoromaso sy ny sisa izay azontsika tsaina satria ny teny mivoaka amin'ireny fotoana ireny dia tsy voahevitra avokoa ary manahirana ny mandroaka sahala amin'ny rano latsaka tany ka ilaina fianarana izy io le miato kely misy teny ao amin'ny salamo 4:4 manao hoe tezera fa aza manota azo atao zany ny hotezitra fa atao koa zay atonga n'izany tsy hivadika ho fahotana amin'ny alalan'ny fitenitenenana foana na ny fikasian-tanana na zay tahaka an'izany fandraisana fanapa-kevitra diso zay le fahotana fa ny tezitra tsy fahotana dia fianarana avy amin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy ane zany dia mitoy ihany ny fampiarana an'izany ny fandresen-dahatra voalohany zay atao amintsika zany dia zao hoe mila ianarana ilay fanerasera ary manomboka ampivady zany dia isika tanora koa entanina tsy andry izay modely omeny ray aman-dreny fa ho ohatra ho fianarana ho azy ireo aza isika tanora amin'izao fotoana izao dia manana tombony kokoa noho ny fahafahana mahazo fahalalana amin'ny fomba aingana noho ireo fitaovan-tserasera be dehibe manodidina antsika izay azontsika rarotina tsara ny mianatra amin'izany indraindray tsika mieritreritra fa tokony mandeha ho azy zany miresaka izany miserasera izany kanefa laino resantsika teo fotsiny aza dia sarotra izany hoe mianatra ny miato kely aloha mieritreritra izay tokony ho lazaina izay vao nyteny mieritreritra koa amin'ny fotoana tohinina ny tokony hitenenako an'izany zao nao ka tsy ho adinontsika tsy ny lovaina ny fahaizana miserasera tena mila ianarana izany samy nianatra ny fanerasera avokoa ane raha vao nateraka saingy ny kolokolo fomba fifaneraserana tsy zarizary na tsahaza ny akamaroantsika nandova modely diso ratsy ary ny akamaroany tsy mba nanao fandiniana kory hoe ahoana ny fomba ny tsikony ahy rehefa hitako fa mahasorenany nataony hafa tamiko za manokana rehefa mahita olona marary nify dia misaotra an'Andriamanitra fa ny fironako avy hatrany dia ny nifiko no ataoko tsara borosy satria matahotra sao tratra ny aretinify tahaka azy mianatra fomba fifaneraserana isika ao anatin'ny fianakaviana ny vitsika dia lasa mandovan'ireny mitondra n'ireny fomba fifaneraserana ireny na tsara la izy na ratsy miditra ao amin'ny fanabadiantsika dia tahaka izay hatrany hifandovana le izy ankoatran'izany izay tsara atao atokantranontsika izay nanabiazana antsika na ny rahantsika tamin'ny namantsika dia mety tsy ho sahaza eo amin'ny fanabadiantsika ane miaraka mivadintsika tsy izay rehetrarehetra nahazatra antsika dia tsy maintsy mety ndikan'izay mila mianatra ary tsy mijanona mianatra mila mandiny tena mamantatra izay tokony ho tenenina ilain'ny mpivady tsirairay ny hovonina hitondra fanitsiana eo amin'ny fomba fifandraisany sy ny fifaneraserany amin'ny fomba izay afaka ahafahana manatsara ny fifandraisana mitranga ao anatin'ny fanabadiana ny akamaroan'ny fifandirana sa tsy izany satria samy miteny mpivady fa tsy mba misy anankiray miato miaino ny zavatra ilainy vadiny sy ny faniriany ary ny ratrapony taloha tambola tsy vita soratra fa mbola mpifamofo dia mitandrina mafy mihitsy ny amin'izay tenenina sy atao fa maninona re rehefa tonga ao an-trano lasa tsy mivaky loha amin'izany tsony indray nandeha tany ivelany tany dia nisy vazaha zay ramatoa sendra tafaraka fiaran-dalam-by tamiko dia hafa mihitsy ny kolotsainy ny tena moa olony serasera ihany dia nyteny tamiko izy hoe afaka miresaka kely ve tsika ianao avaiza avy any Madagasikara aho fa nandeha nianatra dia andeha hody dia ianao ve ozy efa manambady dia misoratra ve dia ianao
dia hoy izy hoe tsy mety tsony zany fomba fiaina zany ozy fa hoanao a za zao ozy manana olona miaraka amiko lehilahy fa tsy misoratra satria raha vo vita soratra ny areo lehilahy dia manjakazaka amin'ilay vehivavy hitanao zany fisainana zany ary izay tokoa no oatra ny zavatra marina ohatrany hoe tsy mifanaja tsony ilay mpivady a tsy mifankatahotra isony a satria fa mifatoran'ilay taratasy ara-panjakana tsy sitrapon'andriamanitra nefa izany hoe mivady tsy ara-dalàna ara-panjakana izany ilaina ny fifamatorana ara-dalàna vita soratra ho an'ny mpivady fa ilay fifaneraserana izay hay tsara ny nanao azy tamin'ny fifamofona iny ny tokony ho toizana rehefa ny an-trano azo vahana tsara ny olana maro amin'ny alalan'ny fanokanana fotoana ifampiainoana hitadiavana izay tena azona ny hevitry ny tsirairay azo ianarana izany amin'ny fotoana mahatony ary atokana mihitsy ny fotoana anaovana an'izany izany hoe mila mizatra mandiny tena amin'izay atao rehetra manao auto évaluation hoy ny fiteny vahiny ianao aloha mianatra mandiny tena isan'andro na amin'ny fomba fiaina amin'ny lafindrehetra mihitsy ny fiteny ianao no mitsara teny hoe manahoana ny azany inona ny mety dia inona ny tsaratsaraina dia raisy foana leo amin'ny Jakoba 1:7 amin'izay lafin'izay izay manoro hevitra antsika ho malady miaino ho malaina miteny ary ho malaina ho tezitra Andriamanitra ny hanampy antsika tsirairay avy mpiara-mianatra isika misy moa dia mahasamy teny hoe nareo aho dia mahay miresaka kanefa tsy fantatra akory hoe hiainanareo ilay izy sa tsia ka isy afaka hiteny tsony ve raha ohatra ka ny anjely no asiana miresaka eto isika menakavy no asian'Andriamanitra mifananatra mifanoro hevitra dia mifampahery fampizara fanandramana ary izay no amaranana ny tian'io ity averimberina trany aza malaina mizara izay heverinao fa mahasoa mikasika an'izay serasera eo anivon'ny tokantrano izay na mpivady na amin'ny mpianaka na ny mpianadahy dia izay koa no ela fa manao mandram-peona vetivety indray ny namanao Ilion Andriamitanjo radio femo ny fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana atolotra ny raintsika ny an-danitra ny fisaorana noho ny tombontsoa omeny azahoantsika mamarana izao fiarah-mianatra izao ny amin'ny fiainam-piderana no noalalintsika nandritra ny andro vitsivitsy miaraka aminao ety ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy tadidinao va ny andininy fototra nataontsika tsenjery Filipianina 4:4 Filipianina 4:4 mifalia mandrakariva amin'ny tompo hoy izaho indray mifalia amaky andala teny momba ny fiderana nosoratan'ilay mpanoratra kristianina Ellen White sika hoy izy eo amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe tana masoandro ny fahasalamana takila fa 5:90 sy 4:90 hoy izy noho izany aoka ho beazitsika ny fotsika sy ny molontsika anambara ny fiderana an'Andriamanitra noho ny fitiavany tsy manatsahala aoka ho beazitsika ny fanahintsika ho feny fanantenana ka hitoetra eo amin'ny fahazavana izay mamirapiratra avy eo amin'ny hazo fijalian'ny Kalvari naoviana dia aoka tsy ho adinotsika fa zanaky ny mpanjakan'ny lanitra sika zanaka lahy sy zanaka vavin'i Jehovah tompony maro tombontsoantsika no mampaharitra fialatsasatra tony ao amin'Andriamanitra zao ihany koa ny soratan'ity mpanoratra ity ao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe Testimonies for the Church boky 2 takila fa 3:7 sy 4:7 hoy izy ary rehefa miankohoka aminy sy manandratra azy dia tiako ianao raha hanandratra azy miaraka amiko kokoa dia rao ny tompo
na dia lava ao anatin'ny aizina azy ianao dia raha ho izy na dia ao anatin'ny fakapanahy aza mifalia mandrakariva amin'ny tompo ho zahandray mifalia hoy ny apôstôly paoly. Hitondra alahelo sy aizina eo amin'ny ankonanao ve izany? Tsy dia tsy, fa tanamasoandro aza no entiny. Angoninao avy eo amin'ny seza fiandrianany voninahitra ireo tara-pahazavana mandrakizay ka hamparitakao eo amin'ny manodidina anao izy avy eo. Mampirisika anao indrindra mba hanao izany asa izany. Hampary ao eo amin'ny manodidina anao izany aina sy fahazavana izany, tsy eo amin'ny lalanao ihany, fa eo amin'ny lalan'ireo izay mifanerasera aminao koa. Aoka ho tanjonao ny mba hanatsaratsara kokoa ireo manodidina anao, ny hanandratra azy ireo sy sarika ny saina hibanjina ny lanitra sy ny voninahitra, ary hitarika azy hikatsaka izay maharitra mandrakizay ambonin'ny zavatry ny tany rehetra, dia ilay lova tsy mety maty ary ilay arena tsy mety levona. Hevitra vitsivitsy asongadina sy ho saintsainina no hamarana antsika tanteraka ny fianarana nataontsika. Manao ahoana ny toeran'ny fiderana eo amin'ny fiainanao manokana sy ny fiangonana misy anao, indrindra mandritra ny fivoriam-bavaka? Mampaheriny mambara ve izany mba hiazona ny fahatokiny ao anatin'ny fizahan-toetra sy ny tebiteby samihafa? Araka ny anarantsika dia nanampy olona maro tamin'ny fiainana ra-panahy tokoa ny fiderana. Aoka ary sika azo tideran'Andriamanitra eo amin'ny toe-javatra rehetra. Izao no nambaran'ilay mpanoratra kristiana Ellen White izay vao nivakintsika teo. Dia raha ho ny tompo na dia lava ao anatin'ny aizina azy ianao, dia raha ho izy na dia ao anatin'ny fakapanahy aza. Araka izany dia mitaky finiavana mafy avy amintsika ny fiderana, satria tokony ianao izany sika na dia ao anatin'ny fitsapana faran'izay mamay indrindra aza. Tena mahasoa ny fifampizarana ny vokatry ny fiderana nataon'ny tena manokana mba hampahirezana ny hafa. Hampahirezana ny isam-batan'olona, ny fianakaviana, ny fiangonana mba hamaky mandrakariva ny bokin'ny salama. Manasanao iombona amin'ity vavaka ity, aty ampamaranana ny fianarantsika. Hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, raiso ny dera, saotra, laza tolotra ianao, satria nampianarinao anay fa tokony ho feno an'izany ny fiainanay. Ampio izay mba tsy ho avy amin'ny molotra fotsiny izany fiderana izany, fa ho avy ao am-po kosa, ary engany ny fiainanay manontolo, ho fiainam-piderana kasitrahana eo amin'ny seza fiandriananao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tapitreto ny fiarahantsika nianatra, ny fahasoavan'ny tompo ny amen'ny fiainanao. Manome fotoananao ho amin'ny fianarana lesona hafa indray raha sitrapon'ny tompo, ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Veloma tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.